Bonjour daholo indray tsika rehetra ny tokantrano any manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Soran'ny tompo indray mbola afaka ny fanatitra taventsika amin'ny teny ity anohy ny fianarana ny tenin'ny tompo. Mbola ao anatin'ny apokalipsy toko 17 antsika ary mafana dia mafana ny lesona satria miresaka tsika zany ny amin'ny planina ny dragona zany ary ny amin'ny fiantsonan'ireo hery anankiroa izay hiady amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoana an' Jesosy. Ka efa nanomboka tsika ny resaka kely mikasika ilay bibidia voalohany zany dia ilay niakatra avy tamin'ny ranomasina zany ka mbola eo nanohizantsika ny lesona amin'ity an'ity alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika ary araka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, miantso naranao zaray amin'ity anio ity, meteza ray anivavaka nenao any an-danitra any. Eny ray mbola andinika sy hianatra ny teninao indray zay ka hamantatra izay zava-miafy ny teninao. Tsy efa ny amin'ny herina ny tanjaka nefa izany ray, fa mifanahinao rery ihany. Ary raha tsy ny fanahinao ny miaso anatinay dia tsy mahay fanahinana na inona izay satria ilay fanahy ratsy dia miasa amin'ny fomba rehetra, manakorodana mitondra fanapahana ny fampianarana, mitondra zavatra maro samihafa, mitondra korodana sy ny zavatra maro samihafa. Aokaray ny fanahinao ny hiasa aminay amin'ny fahafenoana ka izy no mampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, matarana ny sitraponao. Fa ilay devolo satana kosa izay mitondra korotana, mitondra fanapahana, mitondra zavatra maro samihafa, Tompo anakanana izao fampianarana izao tsy handeha dia ilay vonona noho ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy zany tsy manakely sy manam-pahefana. Lasa ny afo mandevina satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Ravy satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manakely sy manam-pahefana aminay na dia kely azy, tsy manakely sy manam-pahefana amin'ny fampianarana na dia kely azy. Efa levona satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Eny raha io mananatra avy ny anaranao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny ray mifona aminao ihany koa zay amin'ity maraina ity ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ny inona ray eloka nampisaraka anay taminao ka nampiafina ny tavanao aminay dia ifonanay aminao zany, mamondrafo aminay ray mamela ny elokay renao. Aokan'ilay rahanao Jesosy hanadio sy hanasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Ary raha misy tsy salama azy aminay Andriamanitra, tratry ny aretina maro samihafa, ao ny areti-po, ao ny aretim-bavony, ao ny aretina any amin'ny ray any, ao Tompo izay areti-tratra na Covid na tuberculose ihany koa, ao izay mety aretina maro samihafa Tompo mahazo ny tsiraray avy ihany, na mety hoe diabeta ihany koa zany na fibrome na cancer na inona, ao ireo izay mety ny pipira na mivalan-drà, ao izay mety mandoa koa aza sy ny aretin'andoha maro samihafa. Mangataka aminao zay raha io araka ny haben'ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Enoa ny fitarainany reny marary reny Andriamanitra ka mitaraina aminao andro manalina. Ka raha mivavaka izay amin'izao fotoana izao dia mivavaka ho azy reny izahay. Aoka Jesosy Tompo, ilay dia kapoka taminao, ilay manasitrana ny aretina rehetrany, hanasitrananao ny marary rehetra dia ho sitrana izy ireo. Aoka ny dia kapoka taminao Jesosy, hanasitrananao izay hivavahana amin'izao fotoana izao dia ho sitrana izy amin'ny aretina rehetra. Izay hivavahana aminy amin'izao fotoana izao, izay voatonona ny tokantrano any na voatenin'ny vava. Eny Tompo na hivavahana amin'izao fotoana izao aza, kanefa mety tsy ho atoerana ihany koa, dia aoka Jesosy ny dia kapoka taminao ny hanasitrananao ny aretina izy ireny dia ho sitrana izy. Mamondrafo amin'izy ireny raha io, ary indrindra ny ainy Tompo dia ho ampelantananao, ka aoka tsisy aromboka izay ho ampelantananao. Dia aoka ny herin'ny rany zanak'ondry handrakotra azy ireny ka hiaro azy ireny amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ary aoka ny fanahinao hanamasina sy hitantana azy ireny ao amin'ny marina rehetra. Dia raina ny anaranao raha io, kalazainy ny anaranao.
dia ompilatananao ray no metrahanay ty fotoananay ity ka okany tsy hanan'ilay ratsy fahefana zany na dia kely azy koa dia mitenena raha io fa voninkaino izay vaokanao ianaran'i Jesosy aoka raha ianao ny teny fa za angina kosa amen. Irosarintsika mikasika ilay le lesona zany a teo amin'ilay biby dia voalohany no nijanonantsika ny lesona izany ina moa zavatra nresantsika mikasika an'izy io zany fa dia hoe ity bibidia voalohany ity raha verenantsika kely le vaky teny fotsiny zany dia ahoana ozy izy eo amin'ilay andininy voalohany 7:10 andininy voalohany manao hoe eo amban'ilay soramanitra ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenandratsy ozy izy. Ity bibidia voalohany ity dia mitovy endrika tamin'nahitantsika zany izy ity n'ilay dragona, le dragona izay nanenjika ilay vehivavy tao amin'ny Apokalipsy 4:12. Dia izao no voasoratra eo amin'ny Apokalipsy 4:12 andininy 7 miresaka an'ilay dragona hoe ahoana koa no nahitana ny dragona io zany. Dia izao no teneniny eo amin'ny andininy 7. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe ozy izy manana ndoha 7 sy tandroka 10 ary nisy diadema 7 amin'ny lohany. Ity dragona ity dia lazaina fa inona manandoha 7 sy tandroka 10 ary nisy diadema 7 amin'ny lohany. Lay bibidia nefa lazaina ihany koa fa nanana inona? Nanana tandroka 10, nanana loha 7 ary nisy diadema ihany koa ilay bibidia izany. Dia izany nefa tsy mahagaga zany le fitovizan'ilay bibidia amin'ilay dragona satria nahoana? Io dragona io zany no manome ilay fahefana an'ilay bibidia. Le dragona io no manome ny heriny zany. Eo amin'ny Apokalipsy 7:12 andininy 2 izy miteny an'izay zavatra zay. Dia izao mivoalazana eo. Ary nisy bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liony. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ny dragona ozy izy no nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefany lehibe ozy izy. Mba hahafahan'ity bibidia miasa zany dia izao ny dragona no manome azy an'io fahefana io. Ny zavatra hitantsika teo ihany koa nefa dia izao misy endrika ihany koa hitantsika ao anatin'ity bibidia voalohany ity izay efa hitantsika tany amin'ny Daniel. Dia ino no endrika hitantsika amin'ity bibidia ity izay hitantsika tany amin'ny Daniel? Dia eo amin'ilay andininy tapany voalohany amin'ilay andininy 2 io no miteny anazy. Tapany voalohany amin'ilay andininy 2. Ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany dia tahaka ny vavan'ny liony. Ny bibidia izay fahitako izy dia tahaka ny tahaka ny leoparda, ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liony. Dia tamintsika nianatra tany amin'ny Daniel, tamintsika niresaka ireo bibidia maro samihafa dia hitantsika tany io endrika leoparda io, io endrika liona io, io endrika bera io zany. Raha iverenantsika kely aty amin'ny Daniel 7. Ahoana izy amin'ny Daniel 7. Dia vakintsika ny andininy 4 ka hatramin'ny 7. Daniel 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana ny elatry ny voromahery. Eo ihany ny raisitsika dia tonga dia tohizantsika ny andininy 5. Ary indro koa ny faharoa, biby hafa tahaka ny bera ozy izy. Dia raha raisitsika ny andininy 6. Ary ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda. Eo zany ahitantsika le izy. Ny voalohany toy ny liona ozy izy. Dia ny faharoa ozy izy, indro ny faharoa dia biby hafa tahaka ny bera ozy izy. Andininy 6. Ary ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda ozy izy. Eo zany le fitoviany le bibidia ary amin'ny Apokalipsy zany aty amin'le bibidia koa izy resahana zany aty amin'ny Daniel 7 izany. Hitantsika nefa fa le bibidia
zay aty amin'ny boky ny apokalipsy dia zao nanino niakatra avy tamin'ny ranomasina io bibidia io raha iverenantsika kely le izy teo ao nozy izy teo raha iverenantsika kely toko fatelo amby folo andininy voalohany ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito niakatra avy tamin'ny ranomasina ity bibidia ity dia any amin'ny Daniela koa nefa tsika rehefa miresaka n'ireo biby ireo tsika zany zay hitantsika teo ireo dia zao miakatra vaiza ihany koa le biby zany satria any amin'ny Daniela biby efatra lehibe no resahany eo dia miakatra vaiza ireo biby ireo miakatra avy amin'ny ranomasina koa le biby any amin'ny Daniela zany dia verenantsika kely aty amin'ny Daniela toko fafito andininy faharoa sy ny fahatelo eo akaiky eo ihany tsika tsy mandeha lavitra Daniela toko fafito ny andininy faharoa sy ny fahatelo dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia nyteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby efatra lehibe sady hafa niakatra avy tamin'ny ranomasina ny fahitana hitan'ny Daniela dia izy nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra ozy izy nibosesika tamin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina ozy izy inona ny sary asehony zany efa nresantsika teto mikasika le hoe ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika tamin'ny ranomasina lehibe raha vao miresaka ny hoe rivotra efatra ny lanitra dia inona ny zavatra nresahan'izay efa nresahakitsika teto hoe ny rivotra efatra ny lanitra ozy izy nibosesika tamin'ny azafady ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe dia io mamerina antsika tany amin'ilay famoronana raha tadiditsika ny resaka anitsika tamin'ny anatra ny Daniela hoe ny tany ambolohany dia inona rano no tambonin'ny lalina ozy izy zany hoe rano zany teto amin'ity planeta nisy atsika ty dia rehefa avy eo ny rivotra efatra ny lanitra ozy izy nibosesika tamin'ny ranomasina lehibe inona ny rivotra efatra ny lanitra io maneho an'le tany le 4 point cardinaux zany io le vaza-tany efatra zany hoe le tany nivoaka avy teo amin'ny ranomasina dia rehefa avy eo nefa toizany zany hoe codé zany le izy dia rehefa avy eo nefa toizany le izy manao hoe raha mamakitsika ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina inona ny kodin'ny ranomasina ray ny kodin'ny ranomasina zao hoe vahoaka betsaka na firenena maro dia inona ny kodin'ny biby dia zao hoe fanjakana na hoe empire zany ny kodin'ny biby zany na le biby didy zao hoe fanjakana dia raha adika zany zay zavatra zay dia zao hoe nisy fanjakana lehibe nivoaka zany avaiza nivoaka avy tamin'ny vahoaka na arak'le nitenentsika teo hoe ny tany na hoe nivoaka avy tamin'ny tany satria iza monina eto ambonin'ity tany ity ny vahoaka no monina eto ambonin'ity tany ity nisy fanjakana efatra lehibe zany nivoaka avy tamin'ity vaza-tany efatra lehibe ity avy tamin'ny vahoaka avy tamin'ny firenena zay zany ny zavatra tenen'io raha resaka hoe codé le izy zany ka io ny voan'io fanjakana io asika tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana avy io tamin'ny alalan'ny fifidianana avy io fa zay zany nisy fanjakana lehibe nivoaka zany avy tamin'ny vaza-tany efatra avy tamin'ity tany ity avy tamin'ny alalan'ny vahoaka zany ny zavatra hitantsika nefa dia izy ty raha miresaka tsika zany ireo biby ireo atao amin'ny Daniela izy biby efatra lehibe no teneniny ny voalohany izy dia tahaka ny liona ny faharoa izy dia tahaka ny bera ny fahatelo izy tahaka ny leoparda dia miresaka le biby faefatra izy dia hoe le biby mahatsiraviny efa nianarantsika teto io fa raha mamerina mamaky an'io zany tsika dia amin'ny Daniela toko fafito andininy faefatra ka hatramin'ny fafito miresaka anazy ny faefatra ozy izy dia biby mahatsiravina ozy izy ary biby mahatsiravina io dia lazaina fa manino manana tandroka folo i biby mahatsiravina io ary amin'ny Daniela nefany ary amin'ny apokalipsy nefa ny zavatra teneniny dia zao hoe le biby dia ozy izy dia zao
lazaina fa manana iny endrika io ihany koa lay bibidia hita tao le endrika an'ilay liona ny endrika an'ilay léoparda ary ihany koa ny endrika an'lay bera izany ary amin'ny Daniel zany izy nozaraina maro samihafa aty amin'ny apokalipsy izy zany izy ao anatin'le bibidia anankiray no ahitana anazy io iverenantsika kely le izy aty amin'ny apokalipsy iverenantsika kely fotsiny le izy apokalipsy 7:10 aty amin'ny apokalipsy vakitsika le andininy voalohany zany ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy dedema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy andininy faharoa ary ny bibidia izay fa hitako dia manino tahaka ny léoparda hozy izy ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona aty amin'ny apokalipsy zany eo anatin'le biby anankiray no ahitana an'ireo endrika reo zany ary amin'ny Daniel izy nizaraina mihitsy le biby zany biby efatra aty amin'ny Daniel izy nefany nanino aty amin'ny apokalipsy izy lazaina izy fa ilay bibidia izy dia hita tahaka ny léoparda dia any amin'ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany izy dia tahaka ny vavan'ny liona izy dia ary amin'ny Daniel nefa izy miresaka an'le biby fahaefatra dia hoe biby mahatsiravina izy ary amin'ny biby fahaefatra io dia inona zavatra hitantsika lazaina fa manana iny izy manana tandroka 10 izy ary raha hitadiditsika hitantsika tany amin'ny Daniel io manana tandroka 10 izy dia zao hoe nisy tandroka kely nipoitra tamin'io tandroka 10 io nanjera tandroka anankitelo dia io ery io nefany io tandroka kely io zany tena zava-dehibe nefa amin'ny Daniel iny zany dia aty indray nefa sika aty amin'ny apokalipsy dia zao hoe ilay bibidia no lazaina fa misy an'le endrika zany hoe tahaka ny léopard ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona fa zao ao anatin'le bibidia anankiray io daholo no misy an'ireo rehetrarehetra reo raha azontsika le izy dia ho azavaintsika le fampifandraisana izy satria fa mampifandray an'le izy zany tsika eto dia inona ny zavatra hitantsika tary amin'ny Daniel toko 7 iny zavatra hitantsika tary amin'ny Daniel dia zao hoe ilay bibidia fahaefatra no mamarana an'ireo fanjakana ny fandimby zany nanomboka tany amin'ny liona ny bera ny léoparda le biby mahatsiravina zany no namarana anazy io dia maneho an'le fanjakana romanina izy io raha tadiditsika dia rehefa avy eo nisy fanjakana 10 nandimby azy maneho an'le tandroka 10 io dia rehefa avy eo nisy an'ilay tandroka kely nipoitra teo nanjera tandroka anankitelo nanjera fanjakana telo dia izy kely iny nefa iny no ny alehibe zany hoe iny no nandray ny fanjakan'ilay bibidia faefatra farany dia izy zany no manjaka farany eo amin'ny tantarany tany zany satria le bibidia maneho an'ilay hoe empire zany hoe fanjakana manjaka amin'ny fanjakana maro aty amin'ny apokalipsy nefa ny zavatra resahany dia zao miresaka bibidia iray fotsiny izy bibidia anankiray zany hoe fanjakana lehibe anankiray zany no resahana eto fa hita tao anatin'io fanjakana io zany nanino aty amin'ny apokalipsy indray zany lazaina izy fa fanjakana ny fandimby zany fa hita taratra tao le fanjakan'ny liona fanjakan'ny bera ny fanjakan'ny léoparda zany hoe empire ny fandimby zany le izy fa hita tao anatin'le bibidia anankiray dia io bibidia io nefa zany maneho ny fanjakana zany io mamarana ny tantarany tany koa ty bibidia lehibe ty zay voalaza ty amin'ny apokalipsy ty inona nefa nifandraisan'io amin'ilay tandroka kely mifandray ve move ty any le ty bibidia ty any le tandroka kely zay lazaina any amin'ny Daniel sa hafa ty bibidia zay resahany eto ty dia amaly an'izay tsika hoe inona ary zay fitovizan'izay raha mijery sika zany dia zavatra anankiray dia zao hoe ilay bibidia any amin'ny Daniel zany zay mizarazara hitantsika teo iny
hoe bibidia voalohany, bibidia faharoa, bibidia fahatelo, bibidia fahaefatra. Aty amin'ny apokalipsy zany izy bibidia ray ihany no resahany. Ny zavatra anankiray nefa dia zao, raha amin'ny fanazavana hoentsika dia zao hoe zavatra ray ihany no resahanyireo. Tsy miresaka zavatra maro izy fa zavatra ray ihany no resahany io. Ny fomba nitondrana an'ilay fanazavana no samihafa, fa zavatra ray no resahany zany. Mijery fotsiny tsika ao amin'ny apokalipsy izy miteny amin'ilay bibidia. Le bibidia lazaina fa manana inona? Andininy voalohany. Ahoana ozy izy teo? Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 izy, sy loha 7, ary ny tandrony dia nisy diadema, ary ny lohany dia nisy ananana fitenenan-dratsy. Idekode an'ity bibidia tsy izany ty, idekode azy tsika zany zao. Manana ino izy izy? Manana loha 7 izy sy tandroka 10. Dia ijeritsika amin'ilay paralelisme amin'ilay fifandraisany any amin'ny Daniel toko 7. Any amin'ny Daniel ihany koa dia lazaina fa maninona? Le liona maninona? Le liona, ray ny lohan'le liona. Le bera, ray ny lohan'le bera. Le léoparde, efatra ny lohan'le léoparde, ary le biby mahatsiravina manana loha anankiray ary tandroka 10. Verenantsika vakiana le izy kely izy mba tsy hoe ohatrany hoe miteniteny fotsiny fa tsy mitombona le zavatra teneniko. Daniel toko 7 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny 7. Daniel toko 7 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Ary ny voalohany dia toy ny liona, ary nanana elatry ny voromahery. Nijery eo ambara-panombotra ny elany ary natsangana tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona. Ny voalohany izy dia toy ny liona. Izy zany tsy mitseny hoe loha maro ny ananany eto. Ny liona zany manana, raha mijerytsika ny liona manana loha firy ny liona. Fantatsika fa raha biby naturel dia ray ny lohana liona. Ary indro ny koa ny faharoa, biby hafa tahaka ny bera, izay nampisondrotra ny ilantenany, sady nisy taolatezana teo am-bavany anelanelany ary toy izao no voalaza taminy mitsangana ho manana nofo be. Miresaka bera ty koa zany, bera manana iny loha anankiray ihany koa. Miresaka tsika, ary miafaka zany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny léoparde. Ty léoparde ty indray lazaina fa manana inona? Izay manana elaborina 4 teo an-damosiny, ary io biby io dia nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Eto zany dia tena nitsindrina mihitsy ty ny léoparde ty hoe manana loha 4. Andininy 7. Ary noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro nisy 4 biby mahatsiravina sady matandraka sy mahery indrindra ary nanana nify vy lehibe izy. Nihinana sy nanotahota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony. Ary hafa noho ny biby rehetra teo anoloany izy sady nanana tandroka 10. Ity biby mahatsiravina ity zany dia zao. Manana loha anankiray koa io biby mahatsiravina io. Fa lazaina fa nanana iny izy, nanana tandroka 10 izy. Zay no nampiavaka an'ity biby mahatsiravina ity. Raha atambatra zany, ireo biby anaky-4 reo, lehibe eo amin'ny Daniel reo, ny amin'ny zavatra izay voalaza teo, dia zao hoe ny liona manana loha anankiray, ny bera manana loha anankiray, ny léoparde manana loha 4, ray, roa, telo, 4, ny biby mahatsiravana manana loha anankiray, firy zany zay, loha 7 zany zay. Ary teo amin'ilay biby mahatsiravina dia nahitana inona? Nanana tandroka 10. Zany hoe le biby amin'ny Daniel zany raha tambatra dia zao manana loha 7 sy manana tandroka 10. Dia hitantsika nefa le biby dito amin'ny apokalipsy teo fa manana inona biby dito amin'ny apokalipsy? Manana loha 7 ihany koa sy tandroka 10. Izay mahatonga izy hoe le biby ao amin'ny apokalipsy izay resahana io zany, le biby dio sy le ao amin'ny Daniel zany, biby anankiray ihany zany io resahana io. Fa ny fomba nitarian'ny tondrana fanazavana zany dia zao samihafa ny endrika nanehoana anazy. Samihafa ny endrika nanehoana ny Jaune apôstôly sy nanehoana azy tamin'ny Daniel mpaminany izany. Ireo loha 7 hitantsika ireo dia maneho inona reo loha 7 reo? Ny voalohany ny amin'ilay lohany dia maneho an'ilay fanjakana voalohany, dia ny fanjakana babiloniana.
le ours na le bera de maneo an'le fanjakana médiane sy persianne. Ny léoparde de zao nanana mpanjaka voalohany izy io, le lazaina nanana hoe misy tandroka lehibe hitantsika tany amin'ny Daniel. Rehefa aveo nefa tapaka io tandroka io de nisy tandroka efatra nipotra teo aminy. Io manea an'le loha efatra n'le léoparde, zany hoe fanjakana grika zany io. Ireo lieutenant an'ny Alexandre Grand nandimby azy zany io loha efatra io. Ary le biby mahatsiravina manana loha anankiray de maneo ny empira romanina io. Lazaina fa manana tandroka folo izy. Le tandroka folo maneo an'inona? Maneo an'le fanjakana folo izay nandimby ny fanjakana ny empira romanina. De izy adolo reo fanjakana folo reo: les Francs, les Burgondes, les Allemands, les Vandales, les Suèves, les Visigoths, les Saxons, les Ostrogoths, les Lombards, les Hérules. Efa nianarantsika teto reo. Raha misy mandray soratra moa tsika de averiko tsara l'izy ny amin'le fanjakana folo zany, satria ny tandroka de maneho ny tandroka de maneho mpanjaka na fanjakana ihany koa. De zao hoe ny voalohany amin'ireo fanjakana folo reo: les Francs, les Burgondes, les Allemands, les Vandales, les Suèves, les Visigoths, les Saxons, les Ostrogoths, les Lombards, les Hérules. Reo zany le tandroka folo. Mazava zany mikasika an'iny efa nianarantsika tany amin'ny Daniel iny, fa tsy vetsinenantsika etsondro fa famitinana no ataontsika eto. Fa le tandroka fito zany de maneho iny, maneho an'ireo mpanjaka zay nanjaka tamin'ireo empira nifandimby. Ary le mpanjaka folo zany, io zany no nandimby no nandray le rehefa lavo ny empira romanina, de reo no nandray an'le empira romanina zany. Lasa nizara folo le fanjakan'ny empira romanina zany no entin'ireo fanjakana folo ireo zany. De mitarika antsika indray nefa ny faminan'iny eto zany ho amin'ny zavatra anankiray manokana, zavatra efa niresahantsika izy io tany amin'ny Daniel. De inona zavatra hitantsika tany amin'ny Daniel mikasika ny amin'ilay famaranana an'ireo biby efatra lehibe ireo. De izay zavatra indrindra mahakasika an'le biby faefatra zany no zavatra tena ifantohantsika. De inona ny zavatra hitantsika teo amin'le biby faefatra teo amin'ny Daniel? Ny amin'le hoe amin'ireo fanjakana folo faran'ireo. Tamin'ireo fanjakana folo faran'ireo, tamin'le tandroka folo de zao lazaina fa nisy tandroka kely nipotra ozy izy tamin'io tandroka folo io, ary nanjera tandroka telo izy. Nanjera tandroka telo izy. Verenantsika vakina kely mikasika an'izy io. Daniel toko fafito, ny andininy fafito. Daniel toko fafito de ny andininy fafito sy ny fahavalo. Daniel toko fafito, andininy fafito sy ny fahavalo. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho, ary indro nisy faefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana ny vy lehibe izy. Nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy lany dia nososen'ny tongony. Ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy, sady nanana tandroka folo. Nodiniko ny tandroka, ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy. Ary novoany teo anolohany io tandroka telo tamin'ireo taloha, ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoampampana izy. Ahoana izy? Nodiniko ny tandroka hozy izy eo amin'ny andininy fahavalo, ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy, ary novohana teo anolohany io ny tandroka telo tamin'ireo taloha, ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoampampana izy. Araka ny resantsika teo, ny tandroka maneho mpanjaka na fanjakana. Ity tandroka kely ity nefa rehefa nipotra zany hoe ity fanjakana kely ity rehefa nipotra de zao nanjera tandroka telo, nanjera fanjakana anankitelo zany na mpanjaka telo. De izy tamin'ireo fanjakana folo ireo ara zany no nazeran'ity tandroka kely ity na ty mpanjaka kely ity. De ny fanjakana Vandale, ny Visigoty,
ny Ostrogoty, ireo zany no fanjakana telo najerany na mpanjaka telo izay nazerany. Marihana fa ny am'ireo sisan'ireo fanjakana reo, am'ireo fanjakana folo reo zany, de zao mbola miexista ny akamaroan'izy ireo am'izao andro ankehitriny zao, am'izao iainantsika zao. Fa misy kosa zany no foana tanteraka am'izao andro ankehitrika zao, raha miresaka am'izao ankehitriny zany tsika. Raha eo amin'ny lafin'ny tantara fotsiny resana zany mikasika ny zavatra zay. Lazaina fa ity tandroka kely ity nefany, zazaina zany izy io, mpanjaka kely zany izy io. De zao hoe tany am-boalohany izy io de kely. Fa ny herin'izy io ny alehibe, ny antombo zany ny herin'izy io. Aty amin'ny Daniela 9 izy miresaka an'izay. Vakitsika kely, Daniela 9:7, eo akaiky eo ihany tsika. Daniela 9:7. De ao nosy izy ato. Ary nisy tandroka kely nipoitra avy tamin'ny anankiray amin'ny ireny. Ka ny alehibe indrindra, ny anatsimo sy ny atsinanana ary amin'ny akany amin'ny tamy mahafinaritra. Le tandroka kely zay resahana zany amin'ity Daniela 9:7 ty de le tandroka kely eo amin'ny Daniela 9:7 ihany resahany amin'io. So de lazaintsika hoe afy ty fa zavatra ray ihany no resahany amin'io. De ahoana izy? Averiko le izy teo. Ary nisy tandroka kely nipoitra avy tamin'ny anankiray tamin'ireny. Ka ny alehibe indrindra, ny anatsimo, ny atsinanana ary nakany amin'ny tany mahafinaritra. Rehefa ny alehibe ozy izy ty tandroka kely ty, de nanahoana? Ny anatsimo izy, ny atsinanana izy ary nakany amin'ny tany mahafinaritra. Jerentsika tsara le zavatra andehanany eo. Rehefa ny alehibe izy de nakaiza? Ny anatsimo, ny atsinanana nakany amin'ny tany mahafinaritra. Eo zany de fa ahitanao sahady hoe avaiza no hiaviany ty tandroka kely ty. Raha ohatra izy ka ny atsinanana na ny anatsimo na nakany amin'ny tany mahafinaritra, zany tany mahafinaritra zany aiza ny toerana misy tany mahafinaritra? Amin'ny teny frantsay izy de le plus beau des pays. Ka le plus beau des pays io na tany mahafinaritra no lazainy io misoratra masina, de io maneho an'i Jerosalema io. Maneho an'le tanàna masina io. Aiza nefa misy an'i Jerosalema eto tany? Raha vao mijery anao, any amin'ny avaratra no misy an'i Jerosalema. Zany hoe ity tandroka kely ity zany de zao, ny anatsimo izy, ny atsinanana, ny anavaratra. Ny anavaratra. Avaiza zany ny tany niaviany ty tandroka kely ity? Maneho fa avany andrefana izy. Amin'ny teny frantsay, avany Occident misy ny aviany izy ity zany. Avany Occident ny aviany izy ity. Rehefa ny alehibe izy. Te lazaina fa naninona? Ny alehibe indrindra ozy izy. Amin'le izy ny anatsimo, ny atsinanana, ny anavaratra. De eo amin'ny 720, de zao nefa ny zavatra teneniny. Arobe ny heriny, nefa tsy amin'ny heriny tenany, ary mahagaga ny fanimbana ataony, mahagaga ny fanimbana ataony, ary ambinina izy, aefa, ary animbany mahery, sy ny olona masina. Izy ty zany rehefa ny alehibe indrindra de zao, be ny heriny izy, nefa tsy avy amin'ny heriny tenany. Zany hoe, io herina fany ny atsinanana sy ny anatsimo sy ny anavaratra io zany, ay tsy avy amin'ny heriny tenany zany nafahany nanao an'io, satria fantatsika tsara fa manao tandroka kely ange izy ty, mpanjaka kely izy ty. Ka io herina fany nandeha ny anatsimo, ny atsinanana ny anavaratra io zany tsy avy amin'ny io hery io. Ary io herina nanana io nefa ny nafahany nanaovany inona io, nafahany nanimbany mahery sy ny olona masina io herina nanana io. De mifanontaniana mipetraka ary de ty, iza ny nanome azy an'io heriny io? Iza ny nanome azy an'io heriny io? De ny valiny de nyvakitsika teo amin'ny Apokalipsy teo. Apokalipsy 7:12. Varenantsika vakina izy. Iza ny nanome azy an'io heriny io? Nafahany ny anatsimo, ny atsinanana, ny anavaratra. Nafahany nanimbany mahery. Nafahany nanimbany olona masina. De zao ny teneniny eo amin'ny 15. 15
tapany faharoa. Apokalipsy 3:10 tapany faharoa. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Iza ny nanome hery? Zany hoe kely izy tany am-boalohany. Ny dragona nanome azy ny heriny io zany. Nanana hery izy nefa tsy avy amin'ny herin'ny tenany ozy izy ny ahafahany nanaovany an'izany. Zany hoe nisy nanome azy an'io hery io zany. Iza ny nanome azy an'io hery io? Dia aty amin'ny dragona izy no mamaly azy, aty amin'ny apokalipsy izy no mamaly azy manao hoe ny dragona nanome azy ny heriny ozy izy sy ny seza fiandrianany ary ny fahefany lehibe. Satria nahoana? Raha lazaina izy fa afaka ny anatsimo, afaka ny atsinanana, afaka ny anavaratra, dia nanino? Ny étendre ny fahefany zany izy, nanaparitaka ny fahefany zany izy, lasa ny tombo zay fahefany zay, lasa n'inona? Lasa empire zany izy, nefa fanjakana kely izy. Dia rehefa lasa empire izy dia zao, any amin'ny Daniel izy lazaina fa tandroka kely, satria mbola mpanjaka kely izy. Fa rehefa ny anatsimo, ny atsinanana, ny anavaratra izy dia lasa empire izy, dia aty amin'ny apokalipsy izy lazaina fa bibidia. Satria raha vao bibidia ny resana dia miresaka ianao hoe empire izay, na hoe fanjakana manjaka amin'ny fanjakana maro. Izay no mahatonga azy hoe le tandroka any amin'ny Daniel izy lazaina fa tandroka kely izy, aty amin'ny apokalipsy izy lazaina fa bibidia. Dia ary amin'ny Daniel hitantsika tsara fa nisy empire ny fandimby teo tamin'ny alalan'ireo bibidia efatra ireo ny fandimby. Dia ny empire farany janona dia ny empire izay nisy an'io tandroka kely io, satria le tandroka kely dia mbola ao anatin'le bibidia fa efatra ihany. Dia aty amin'ny apokalipsy nefa dia zao, ire endrika bera, endrika liona, endrika léoparde dia hita ao anatin'le bibidia, zany hoe empire ny fandimby zany reo hita tao anatin'le bibidia daholo io. Fa ilay bibidia zany no manino? Izy no manjaka farany, zay maneo an'le tandroka kely. Zany hoe ilay bibidia zany, io ihany zany ilay tandroka kely. Ary amin'ny maha-bibidia azy dia izy mienglobe zany ny fanjakana rehetra teto amin'ity tany ity, hoe izy no mamarana ny fanjakan'ny tany zany. Ity bibidia ity ny mamarana ny fanjakan'ny tany. Teo alohany nisy ny fanjakan'ny liona, teo alohany nisy fanjakan'ny bera, teo alohany nisy fanjakan'ny léoparde. Fa izy ny nandray an'le fanjakana dia lazaina fa bibidia izy. Dia tsy izy io bibidia io fa le tandroka kely zay hitantsika tany amin'ny Daniel ihany zany io, fa zao aty amin'ny apokalipsy izy dia lasa bibidia zany. Averiko tsara le izy tao sao dia misy tsara antsika. Any amin'ny Daniel izy lazaina fa tandroka kely. Rehefa avy eo nefa izy nomena hery, ny alehibe indrindra izy, ny anatsimo, ny anavaratra, ny atsinanana. Izy rehefa ny anatsimo, ny anavaratra, ny atsinanana io dia zao lasa empire zany izy nivelatra le fanjakana. Izay no mahatonga azy hoe aty amin'ny bibidia, aty amin'ny apokalipsy tsy tandroka kely intsony no ilazana azy, fa bibidia no ilazana azy aty amin'ny apokalipsy. Satria efa empire zany izy aty amin'ny bokin'ny apokalipsy. Jerentsika ihany koa le fitoviana zany amin'le tandroka kely, inona koa mampitovy an'ity bibidia ity amin'ilay tandroka kely. Zao ny voalaza aty amin'ny Daniel 7:9. Verenantsika, inona koa no mampitovy an'ity tandroka kely ity amin'le bibidia zany? Fa be dia be ny fitovizana izy io zany. Efa nianarantsika teto io tany amin'ny Daniel. Dia jerentsika kely 7:9 tapany faharoa. 7:9 tapany faharoa. Dia ahoana ozy izy? Ary indro, le tandroka kely zany io, ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoapapana izy. Ity tandroka kely ity zany dia lazaina fa manino? Manana maso tahaka ny mason'olona ary miteny zavatra mihoapapana izy. Io zany le hoe misy visage d'homme io. Efa nianarantsika io. Dia le visage d'homme maneho an'le hoe dimension religieuse, na hoe le hoe endrika ara-pivavahana zany no asehony eto. Dia manana maso tahaka ny mason'olona izy sy miteny zavatra mihoapapana izy. Dia jereo fa amin'ny apokalipsy koa inona ny ilazana an'le bibidia.
jereo koa zay koa zany ny zavatra mikarakterize an'ilay bibidia. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fadimy sy ny faheniny. Dia ahoana koa ny lazana an'ilay bibidia? Dia nomena lela miteny zavatra miopampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Andininy faheniny, ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy sy teny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Lazaina fa ilay tandroka kely dia manana maso tahaka ny mason'olona ozy izy, ary miteny zavatra miopampana. Eto ilay bibidia nefa dia lazaina hoe nomena lela miteny zavatra miopampana sy fitenenan ratsy izy. Nomena lela iteny zavatra miopampana sy fitenenan ratsy izy. Andininy faheniny, ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy, dia iteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Tena miteny ratsy an'Andriamanitra izy. Izay le hoe miteny zavatra miopampana, io le miteny ratsy an'Andriamanitra io. Izany hoe tahaka le hitantsika tany amin'ilay tandroka kely dia zao, ity bibidia kititiky io zany dia zao maka ny toeran'Andriamanitra koa zany ity bibidia ity. Manao ny tenany ho Andriamanitra koa zany ity bibidia ity, satria mahavita miteny ratsy an'Andriamanitra mihitsy izy. Mahavita miteny ratsy ny tabernakeliny izy. Mahavita miteny ratsy ireo zay ponina any an-danitra izy. Tena hoe hitantsika eto zany le sarin'le tandroka kely tary amin'ny Daniela toko fafito. Ka raha vao manao an'izay izy dia maka ny toerany, manao ny toerany manintsy, mametraka ny toerany ho Andriamanitra izy zany. Ary tsy vitan'izany fa eo amin'ny asany ny ahitana an'izay hoe endrika maha-Andriamanitra zay, zay fakany toeran'Andriamanitra zay, satria manao ny tenany ho Andriamanitra izy dia maka le toeran'Andriamanitra. Dia eo amin'ny asa ataony zany no ahitantsika an'izay fakany toeran'Andriamanitra izay. Inona ny asa ataony? Jereo tsara amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra. Ahoana izy eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faefatra. Ary dia niankohaka teo anoloan'ilay dragona ireo, satria izy no nanome fahefana ho an'ny bibidia. Ary niankohaka teo anoloan'ny bibidia koa ireo, ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia, ary iza no mahay miady aminy. Nahoana ozy izy? Dia niankohaka teo anoloan'ny bibidia koa ireo, ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia, ary iza no mahay miady aminy. Voalohany aloha zany dia hoe niankohaka teo amin'ny dragona ireo. Zany hoe ny vahoaka zany, ny olona zany no resahana io, ny firenena no resahana io. Dia rehefa avy niankohaka teo amin'ny dragona ozy izy dia zao, inona ny zavatra nataon'izy ireo? Dia niankohaka teo anoloan'ny bibidia koa ireo. Dia niankohaka teo anoloan'ny bibidia koa ireo izy izy. Ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia, ary iza no mahay miady aminy. Dia zao ny zavatra teneniko antsika, iza no mendrika iankofana. Raran'ny soratra masina mihitsy zany hoe miankohaka amin'ny andriamanikafa zany. Raran'Andriamanitra zany hoe miankohaka amin'ny olombelona izany. Fa Andriamanitra dia miteny manao hoe izy ny ankohofana izy irery ihany. Jereo aty amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fafito izy miteny azy eo kaiky eo ihany. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo azafady andininy fafito. Vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy fahenina tsy maninona. Andininy fahenina sy ny fafito. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ahoana tsara ozy izy? Nisy filazantsara mandrakizay no entin'ity anjely ty avy any an-danitra, milaza amponina ambonin'ny tany, amponina ambonin'ny tany manao hoe ny zavatra hitantsika nefa dia zao, ny ponina ambonin'ny tany dia niankohaka teo amin'ny dragona.
dia rehefa avy eo izy ny akohaka teo amin'ny bibidia nankalaza ny bibidia manao hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza ny may miady aminy. Zany hoe sady ny akohaka zany izy teo alohan'ny bibidia no nankalaza ny bibidia. Eto nefa le filazantsara mandrakizay zay noentin'le anjely avy any an-danitra dia nanao hoe tamin'ny feo mahery mahatahoranaandriamanitra filazantsara zay hoentina mponina ambonin'ny tany ty filazantsara ity. Manao hoe mahatahoranaandriamanitra ka ome voninahitra izy. Ary nefa dia zao iza nomena voninahitra? Bibidia nomena voninahitra. Eto nefa miteny hoe mahatahoranaandriamanitra ka ome voninahitra izy hoe andriamanitra no ome voninahitra. Dia toy izany fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Iza ny tokony ankofana? Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano, zay ny tokony ankofana. Ary nefany bibidia ny ankofana, dragona ny ankofana. Tsisy fahatahoran'Andriamanitra zany. Izy tena maka an'izay, izy no ivavahana sy ankofana, izy no omena voninahitra. Dia le fankalazana nataon'le mponina ambony tany amin'ny bibidia dia zao fankalazana zay fakanatahaka ny fankalazana an'Andriamanitra, io fankalazana zay natao amin'io. Jereo tsara nge le fankalazana natao aminy eo amin'le Apokalipsy 7:10. Dia le 14 dia ahoana ozy izy io? Ary dia niankohaka teo anolohan'ilay dragona ireo satria izy no nanome fahefana ny bibidia. Ary niankohaka teo anolohan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe io le fankalazana zay ataony. Iza ny tahaka ny bibidia? Iza ny tahaka ny bibidia ary iza ny mahay miady aminy? Izany fankalazana zany dia fankalazana atao amin'Andriamanitra zany. No nalainy bibidia tahaka akany an'le toeran'Andriamanitra. Jereo tsara nge fa aty amin'ny Exodosy izy no miteny an'izay. Dia tsika ny amin'ny Exodosy 5:10 ahitahantsika an'izay. Exodosy 5:10 dia ny 9:10. Exodosy 5:10 dia ny 9:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova o, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana dia raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana? Lazaina tarifa hoe iza ny tahaka ny bibidia? Iza ny mahay miady aminy? Eto nefa dia miteny Jehova hoe iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza manao ny tena an'Andriamanitra hoe iza ny tahaka ny bibidia? Tsisy Andriamanitra tahaka ny bibidia. Iza ny tahaka ny bibidia? Iza ny mahay miady aminy? Dia hoy izy, iza ato amin'ny Exodosy, Jehova hoe iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana? Tsisy mitovy aminao Andriamanitra. Dia raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana hoy izy. Dia toy izany ihany aty amin'ny Salamy koa tsika mbola hitantsika an'io. Satria bibidia dia milaza manao hoe iza ny mahay miady aminy? Dia jereo tsara fa aty amin'ny Salamo aty izy. Salamo 5:10 Salamo 5:10 dia ahoana izy? Salamo 5:10 ny 10. Dia zao ny tenenina eo. Ny taolako rehetra anao hoe Jehova o, iza ny tahaka anao izay manafaka ny ory amin'izay tsy tohany, eny ny ory sy ny malahelo amin'izay mamabo azy. Zany hoe tsisy maharesy an'Andriamanitra zany amin'izay miady an'Andriamanitra. Ka raha misy ory na manjenjeny, misy hoe ampahoriana, na misy hoe misy manafika ny vahoaka an'Israely ny fahavalo, Andriamanitra no miady azy. Ary ilazaina izy fa manao hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza ny mahay miady aminy? Aty izy nefa dia lazaina manao hoe Jehova o, iza ny tahaka anao izay manafaka ny ory amin'izay tsy tohany. Zany hoe Andriamanitra no miady. Tsy ary rehefa miady Andriamanitra tsisy matohatra an'Andriamanitra. Eny ny ory sy ny malahelo amin'izay mamabo azy, ka raha misy mamabo Andriamanitra koa manafaka. Zany hoe tsisy maharesy an'Andriamanitra zany. Nefa bibidia milaza manao hoe iza no mahay miady aminy ozy izy. Tena manao definga izy ary manao ny tena no Andriamanitra satria ny fankalazana izay atao aminy dia nalainy tahaka tamin'ny fankalazana an'Andriamanitra. Hoe iza ny tahaka an'Andriamanitra? Iza koa no mahay miady amin'Andriamanitra?
dia izay ny ataon'ny bibidia. Iza ny tahaka ny bibidia, iza ny mahay miady amin'ny bibidia. Ary filazana io lefa ka nitahaka an'Andriamanitra io, satria le hoe iza ny tahaka ny bibidia dia le hoe maka tahaka an'Andriamanitra amin'le hoe iza ny tahaka an'Andriamanitra. Dia io tahaka an'Andriamanitra io fantatsika tsara fa io ny anarana izay noentin'ny Kristy rehefa niantitra amin'ny dragona izy tamin'ny Apokalipsy 2:20. Vakitsika ilay Apokalipsy 2:20 andininy voalohany. Azafady, Apokalipsy 2:20 ny andininy fafito. Apokalipsy 2:20 andininy fafito. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Dia fantatsika moa ny tohan'io fa resy ilay dragona zany, araka ilay andininy favalo tapany voalohany. Amin'ny andininy favalo manao hoe nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Zany hoe rehefa raikitra niady tany an-danitra efa nianarantsika teto io, dia zao Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona sy ny anjeliny. Dia resy izy, tsy naharesy resy ilay dragona sy ny anjeliny zany ka tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ity Mikaela azy resahana eto ity nefany dia maneho an'i Kristy io Mikaela io izay niady tamin'ny dragona. Ka raha vao miteny ianao hoe iza no tahaka an'Andriamanitra, dia mba fantatsika hoe inona moa ny dikan'ilay hoe Mikaela. Amin'ny teny frantsay izy hoe Michel no ilazany anazy. Ny dikan'ilay hoe Mikaela amin'ny teny hebreo dia manao hoe iza no tahaka an'Andriamanitra. Izay ny dikan'ilay hoe Mikaela. Ny dikan'ilay hoe Mikaela amin'ny teny hebreo dia hoe iza no tahaka an'Andriamanitra. Fantatsika tsara nefa fa hoe iza ny tahaka an'Andriamanitra. Jesosy Kristy inge ny tahaka an'Andriamanitra. Jesosy Kristy io, i Jesosy Kristy ity Mikaela izay resahana ity, nefa mitondra izay anarany hoe Mikaela izay. Ka raha vao miteny zany ianao iza ny tahaka an'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy zany no lazaina amin'izay hoe Kristy no tahaka an'Andriamanitra. Nefa i bibidia dia maka an'izay toerana izay, maka an'izay toerana izay hoe iza ny tahaka ny bibidia. Dia normal be zany satria alainy mihitsy io toeran'Andriamanitra io. Ny anarantsika teto zany tany amin'ny Daniel. Fantatsika tsara tany amin'ny Daniel manao hoe iza ilay tandroka kely rehefa namarantsika ilay Daniel 7. Dia nazava be ilay lesona tany amin'ny Daniel fa maneho ny fanjakan'ny papa zany io, dia maneho ny Eglizy Katolika Romanina. Zay ny tany amin'ny Daniel izay ny anarantsika. Fantatsika tsara fa ny Eglizy nefa ny papa dia maka an'inona? Maka an'ilay anarana hoe vicaire de Dieu. Maka an'io anarana io vicaire de Dieu zany ny papa. Maka an'ilay anarana hoe roi des rois, seigneur des seigneurs, mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo izy. Mitondra n'izany anarana zany ny papa. Ary mitondra ny anarana ihany koa izy hoe le Saint-Père, ny papa ray masina. Fantatsika tsara nefa fa tsisy azo antsoina hoe ray etỳ an-tany hozy Jesosy Kristy. Raha hoe ara-pivavahana no resahana, fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra hozy izy. Zany hoe Jehovah Andriamanitra rery ihany no afaka mitondra an'io. Ny papa nefa maka an'izany prérogative an'Andriamanitra zany. Maka an'izany anarana hoe fanonana an'Andriamanitra zany izy. Vicaire de Dieu zany hoe solon'Andriamanitra izy. Izy no misolo an'Andriamanitra eto an-tany. Zavatra efa nianarantsika teto zany. Dia toizantsika ilay lesona. Tahaka ny Daniel zany dia zao hoe ity fahefana na fanjakana bibidia izay hitantsika aty amin'ny Apokalipsy dia zao maneho an'ilay fanjakana ara-pivavahana ihany koa zany izy ity, izay misopatra ilay fahefan'Andriamanitra. Ilay bibidia izay hitantsika aty amin'ny Apokalipsy ity zany dia maninona ihany koa? Maneho an'ilay fahefana ara-pivavahana izay maka ilay fahefan'Andriamanitra na hoe misompatra ilay fahefan'Andriamanitra. Fa zao tapitra ny lesona antsika ho toizantsika manaraka indray zay satria tsy ampy ny fotoana am-pilatanantsika. Vavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io misaotra anao zahay
fa noho ny fahasoavanao no nafahanay nandinika sy nianatra ny teninao. Tsy amin'ny hery ray na mitanjaka fa amin'ny fanahinao rery ihany. Ka ao karaha ny fanahinao masinany no hiasa amin'ny fahafenoana ao anatinay, ahatanteraka ny sitraponao. Manamasinanay ray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Manamasinanay ray ny amin'ny teninao, teninao ny fahamarinana. Misaotra Tompo Ray Masina, amin'ny anaran'i Kristy nandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Alleloia. Amen. Dia mandra-pioana indray ary baibai daholo tsika rehetra amin'ny manaraka indray.